Azotanao misafidy ny vaovao 24/7 ny fandarana solanga ady hevitra miraba tomboko vavy manaona tomboko lahy araka nefa narahantsika dia ramatoa Rina Rakotomanga no ovahintsika amin'ny teony ity. Miraba tompoko. Miraba Joarafojinahary, miraba ny ekipa rehetra eto amin'ny vaovao 24/7. Ya. Manaona ianao zao elaela. Elaela, salama tsara, vonona tsara dia miandry ny fifidianana. Miandry combat. Hoanitsika zao, hoanitsika rehefa aveo. Fa nisy ny vaovao lehibe nitranga tato anatin'ny 2020 ora fitsangana ny gouvernement. Ny hevitrao. Efa ela ny andrasana ny gouvernement io nanomboka tamin'ny 2 volana Jolay. Hitantsika eo ny fomba fiasany zalo misy ministra ankasitrahako ary tena isorako manokana ny Filohandry Rajoelina nametraka azy ireo tamin'ny toerana misy kosa ny tsy ankasitrahako ana manokana izay efa fantatra ny fomba fiasa tsy mety fa napetraka ny Filohandry Rajoelina moa izy inona ny azoko ambara fa izy ny filoham-pirenena fa tsy ianao tsy voantso sady tsy nieritreritra no antsoina tsy voantso ary tsy mbola teo antsoina satria be ny tanàna no eritreretiko hatrehana fa tsy miditra. Fa raha natsoina ianao zany dia nandà ianao raha natsoina. Ianao moa zany tsy ao andapa-tsony mihitsy zao sa aiza ho aiza ianao zao? Tsy ao andapa-tsony. Tamin'ny taona 2024 no tale jeneraly fivadiana ny repoblika taorian'izay dia voatendry niasa tany France tao amin'ny ambasady dia niala tao ako ny taona 2024. Niala sa nalana? Niala ny tena marina satria nisy fifanarana teo amiko sy ny premier conseillère tamin'izany fotoana izany. Fa tsy intsony zany premier conseillère. Dia niala nametrapena satria za tsy tia olona manambany olona, tsy tia olona manareka olona, tsy tia olona tsy mametraka ny soatoavy ny maha-olombelona ny olona anankiray sy manao ny asany ara-dalàna dia tsy mety amiko. Dia niala. Ianao koa tafiditra tao anatin'izay nataon'ny tratran'ny fanambaniana izay sa tsy? Nisy mihitsy ara ny fifandirana teo aminay sisa ny fara tamin'ny fikasihan-tanàna natao. Zany Satria everiko fa tokony apetraka maizy azy foana ny olona tsirairay na mpamafatrany io na ambassadeur io na conseiller io fa tsy hoe rehefa ambassadeur dia bakibakionao ny mpamafatrany dia alikalikanao ny conseiller tsy sinao vidina satria ianao milaza afaka ny filoham-pirenena tsy mety amiko izany dia tsy maintsy mijoro. Io moa nareo rehefa manodidididina ny filoham-pirenena tsy ny amin'izao ihany fa ny hatramin'izay dia hoe za akaiky amin'ny président dia hiantso amin'ny président ianao ve mpanao an'izany? Ny ano asomeko dia rehefa tsy vitako vao miteny amin'ny filoha hoe misy an'izao tamin'izany mbola. Fa le mifanindry mantsy le samy mianina hoe za akaiky amin'ny président hiantso amin'ny président. Azako amin'ny président na izy président hoe nefa rehefa antaninao le filoha hoe nao na teny izao tsy miteny azy zany. Izay ny ilay manimby ozy ny filoha hoe ozy ihany na hoe ka dia olona antanina amin'ny vatany. Za moa vita amin'ny teny mihitsy hoe alonga ma le filoha no miteny amin'ny vatana fa tsy ianao mba tsy hisian'ny olana. Satria tsy tiako ilay izy misy foana ny interprétation ny mety ilay olona ny tsy faly dia mamoriporona resaka any dia ozy président hoe tsy mipasy aty aminazy zany ozy président hoe zany fa fantatry ny filoha hainy ny antso rehefa misy zavatra tiany tenenana na tsy mety atao ka manahirana ny sainy fa tsy mila olona hafa izy aniraka teneno Rina hoe. Taorian'ny ambasady dia karakara ny Air Madagascar ianao. Karakara Madagascar Airlines. Ka eo indrindra ny problema Rina Rakotomanga fa maninona ny ovaina le Air Mad dia lasa Madagascar Airlines dia zao tsy hitantsony izay marina momba azy. Tsotra be. Ny Air Madagascar dia nitatana ny Air Austral taloha natongavako tao. Izany hoe nanomboka ny taona 1994 ka hatramin'ny taona 2024. Nahazo trosa be natratra teo amin'ny 120 millions de dollars ny Air Madagascar tamin'izany fotoana izany. Ny kapitalin'ny Air Madagascar nefa dia tsy mihoatra ny 80 millions de dollars. Dikan'izany tsy mahefa ny sarany vidiny. Ary amin'ny fotoana rehetra izay olona rehetra vesarana trosa be mihitsy ny Air Madagascar, izay olona rehetra manatrosa tamin'ny Air Madagascar dia afaka mitory azy any amin'ny tribunal de commerce dia afaka atao liquidation judiciaire izy. Rehefa liquidation judiciaire zany tsisy ninona azonao atao fa dia amidy daholo ny fananany Air Mad dia amerenana ny trosan'ny olona izay voaverina. Za manokana tsy nanaiky ny anaovana an'izany liquidation judiciaire zany satria nisy ny Covid. Sahirana ny orinasa tsy afaka nanidina dia nitady hevitra niaraka tamin'ireo mpahay lalàna ny hoe inona ny hevitra ahafahana
tsy anaovana liquidation judiciaire ny Air Madagascar zany hoe voan'ny cancer zany Air Madagascar raha tsotsotra kokoa izy am'izay azon'ny olona raha voan'ny homamiadana zany ny Air Madagascar dia inona fanafodiny na izy atao chimiothérapie na izy avela ho faty eo dia natao chimiothérapie inona chimiothérapie natao redressement judiciaire inona natao hoe redressement judiciaire mipetraka eo ambany fiahin'ny fitsarana ny Air Madagascar ka noho izany dia tsy maintsy mitady hevitra ny fitsarana amin'ny alalana atao hoe redressement judiciaire ahafahana mbola mampiodina amin'ny fomba hafa indray fa tsy mivantana intsony io orinasa io dia tsy maintsy nanangana natao hoe Madagascar Airlines izahay zany hoe ilay Madagascar Airlines zany ataontsika hoe fanafody ahafahana mbola mamelona indray mampisy an'izany atao hoe Air Madagascar izany izay nananganana ny Madagascar Airlines 0 ariary no nentim-boanay nananganana an'izy io nefa ianao raha manangana izany orinasa zany mila vola be tsy nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana tsy nahazo ninina fa dia niteo ny nahodina tadidio nefa Jirama mbola mahazo fanampiana amin'ny fanjakana fa zahay tamin'ny nametraka ny Madagascar Airlines tsy nahazo satria tsy orinasa mpanjakana mivantana intsony Madagascar Airlines fa lasa orinasa tsy miankina zany hoe orinasa privé à gestion privée dia tsy nisy tsony tsisy volana hoe fond de roulement raha ny azonay tsy nisy zany ny capital dia ireo zanaky ny orinasa zany hoe ireo filiale ny Air Madagascar no actionnaire ao anatiny ny MGH izay zako no filoha filakevim-pitantanany no isan'ny actionnaire majoritaire ao anatin'ny Madagascar Airlines zay zany no zavatra nitranga ka raha hoe nanimba n'ilay Air Madagascar dia laviko marindrano zany zay zany mahatonga ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao za raha fa manana roplanina tamin'ny andron'ny Air Austral izy dia efa tsy nanana avion ntsony ireo ATR anakefatra no fananana sisa nofainy Air Madagascar tamin'ny andron'ny Air Austral nisy ny Airbus 340 anankiroa fa izy ireny ara dia mbola nifampitoriany notoriany Air Austral amin'ny alalan'ny Air Madagascar ny Air France tamin'izany fotoana izany ary tratra nandoa lamande sy onitra mahatratra 50 millions d'euros i Air Madagascar ny ady tsy andoavana an'izany satria noho ny antony maro samihafa Covid tsy fanidinana sy ny karazany ny ady nametraka avocat tafavoaka izay sy ny avocat tsy nandoa fa tsy 5 millions de dollars au lieu de 50 millions de dollars nydika zany mbola niady foana ho fiarovana n'ilay Air Madagascar ako zany hoe mangana zany raha mihena n'izany fanazavanao zany dia tena niady ho an'le le survie an'ilay zay mihitsy le teneniko hoe tratran'ny homamiada ny Air Madagascar tsy maintsy nanao chimiothérapie ny iainana tsy maintsy manao injection foana zany mitady an'izany efitra rehetrarehetra zany ka raha miteny amiko hoe sombaiko ny Air Madagascar sao dia tokony mijerany amin'ny Air Austral zareo izy ity manko mampalahelo dia zao tsika malagasy dia tsy tia tsika malagasy rehefa malagasy mahita hevitra tsara sy mahavita zavatra dia lazaina fa tsy mahay nininina fa rehefa mivazany tsy mahay nininina fa mitondra makany amin'ny zavatra tsy mety ho an'ny firenena dia falifaly be daholo hoe vazaha reo fa maninona Air Austral ane vazaha réunionnais fa maninona tsy tsisy ny teny tamin'izany fotoana izany za zao no isan'ny nanala ny Air Austral atao anatin'ny Air Madagascar satria zareo na actionnaire majoritaire ny gouvernance dia azy ireo fa tsy any malagasy ka naninona ianao ny ala PCA ny ala PCA satria ohatra mantsy nitohizanao zany zay ampo sy fahaizana nanananao nanarina ny Madagascar Airlines zay tokony mbola nitohizana ihany le zavatra ko raha ny tena sitrapoko ary raha nataoko zarina Rakotomanga ary sahiko mijory etoana dia nafahana niaro mpiasa mahery ny 700 janona iasa manohy ny asany ao anivon'ny orinasa zay nataoko nandoa tsy ampiambambana ny licenciement économique an'ireo mpiasa rehetra ny esorina atao anatin'ny Air Madagascar niady tamin'izany ary niady nanao sony zarina Rakotomanga mahasaky mijory etoana fa nanao sony avion anankidimy ho an'ny Madagascar Airlines anankiroa Boeing 789 ary anankitelo Embraer saingy rehefa tena azo daholo ny ataontsika hoe MOU sy ny contrat tamin'izany fotoana izany dia nahazo baiko ny hoe tsara angamany aleo vazaha amin'izay no mitantana avy any amin'ny filoham-pirenena hoe aleo ny vazaha amin'izay no mitantana satria ny gasy tsy atokisana dia aleotsika mijery vazaha afaka manao an'ilay izy za moa nandà hitako mihitsy ny ianao tamin'le fanolorana n'le vazaha tale général iny hitako tsy alaizy tsy alaizy mihitsy satria tsy mety amiko le izy rehefa nijerevako le PCA ihany
sarotra be manko ny rehefa ohatra nika hoe ny fanjakana manome garantie souveraine anao nahazo garantie souveraine ane zahay nazahoana le Embraer sy le Boeing dikan'izany a misy fanampiana zany avy amin'ny fanjakana tsy maintsy miezaka zany ianao a manaraka an'izay etaeta ny mpanampy anao arabola nisan'ny fanampiana zany nataon'ny fanjakana dia ny garantie souveraine tamin'ireny fotoana ireny natratra 20 millions de dollars ny garantie souveraine napetraky ny fanjakana ho an'ny Madagascar Airlines tamin'ireny fotoana ireny amiko zany rehefa miteny hoe aleo tatana ny vazava ny gasy rehetra ane teo ohatra ny problema foana aleo mba efa tafarina izy io a aleo mena ny vazaha nanda fa tsy afaka nanloatra tena naiky rehefa nandeha nefa ilay tsy mifanaraka tsony zay satria tsy mitovy ny fomba fijery za miteny aminao amin'ilay vazaha amin'izao fotoana izao io tsy mitovy tsony ny fomba fijery satria nahoana najanony le contrat na Boeing 789 nataoko soni ny forcé najanona ny Embraer anankitelo nataoko soni tamin'ny 30 mai 2023 nefa izy tsy nahita solony zany rehetrarehetra zany ary ny tena tia niarany tamin'ny zany fotoana zany dia ny hoe miresaka eto tamin'ny volana janoary 3 ny resahako rehefa nametraka proposition be da be azy zany laviny avokoa ary ny zavatra tia tamin'izany fotoana zany dia hoe ajanona ny vol internationaux tsy nanaiky dia efa niady zay za tsy nanaiky fa tsy maintsy ireo ny avion niady zay lazay ny fa mamoaka chiffre izy ka nareo perte be tsy mahay ninina fa izy mahay moa zany zao atraizy mea satria ny avion mbola zany namboatra anazy ihany mbola ampiasaina ankehitriny ny lalam-bola rehetra tadiaviko ny foanany zany nahita 60 millions de dollars nalainay tany amin'ny TDB Bank izay 8,5% ny taux nameny zareo anay tamin'izany fotoana zany fa io vazaha io no tsy nanaiky an'izany ary tsy nentina nanao hatrafany tsy nentina nandefa ny état financier na ny provisoire ary nakany amin'ilay banque dia rava ho azy izy zany hoe noravaravainy avokoa ary najany ny vol internationaux fotoko ve zany za ve zany ny diso za ve zany ny maniva ilay orinasa anjarany tsirairay mieritreritra fa amiko vita ny adidiko amaolo-pirenena ana ary tiako ny mahazava etoana fa io vazaha io tsy ary mbola ny visité na iray ary agence aniary Madagascar na Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao manerana ny nosy ray any tany Sainte Marie sy fitsangatsanganana nataony tany dia manana raotrake fa tsisy heritaona mahery izy zao ny teo tsisy zavatra nanjary hatreto heritaona sy tapany dia mbola administrateur ihany nefa ianao miandry satria nahenao fa hoesorina andriamato ministra tsy otsy PCA ny Madagascar grande indeline ntsona dia hoesorina tsy membre ny conseil d'administration any Madagascar Airlines miandry ny antomoniko dia hoe satria zany mafloa zay zavatra rehetra mandalo amin'ny conseil d'administration ka hitako fa tsy mety dia laviko avokoa dia sahirana zareo dia hoe aloha diatavana ny fomba rehetra ny esorana io rehefa niakatra fitsarana mihitsy moa zahay fa tsy olany rehefa afaka adidy amin'ny fatana fa nandoriko taitsiny rehetra ny fiteny malagasy dia migorisa makany amin'ny politika tsika tsy olany zany hoe tsy mifakahaso zany ianao sy ny filoha Rajoelina tsia za tsy hoe miady amin'ny filoha Andry Rajoelina fa nikopa-kelatra tao anatin'ny pomba ny fitondrana za tsy mba mamadika na mivadika zany fa za kosa ny rehefa tenenina hoe makasisiny ianao dia tena makasisiny ary tonga dia mivoaka fa tsy miandry esorina akory zay ny antony raha ny tenenao hoe ny esorina ve tao anatin'ny Madagascar Airlines na tonga nanamerapelana tso PCA ny esorina ankolaka dia aleoko zany tonga dia niala zay ianao sy président Rajoelina tsisy problème akory tsy miady tsisy olana fa zao za fotsiny ny kopa-kelatra ohatra ny olona rehetra rehefa mba harelatra dia mandeha amin'izay fa tsy voatery mialokaloko ambanin'ny filoha foana mitandapa tsisy olana mitandapa ianao sy reo ny régime amin'ny ankapobeny tsy manana olana amin'ny régime ny manohana ny régime ianao hatramin'izao tsy manohana na hoe manohatra fa za zany mijanona ho elanelam-panahy satria tsy mety zato isan-jato avokoa ny zavatra rehetrarehetra mipetraka eto amin'ny firenena na tiana na tsy tiana misy ny olana ary za tsy teo isan'ny complice tsony hoe inona ny antony tsy mampandeha dia lasa tanisanay aloha izy fa ny anahy ny ataoko ny hoe tsy mandeha ve le ao anatin'ny fitantanana Antananarivo noho ny antony maro samihafa za hanao an'io amin'ny fomba sainako sy ny tiako hitondrana anazy mahaleo-tenana indépendant dia hitantsika eo tsy mikorisarisa makany amin'ny mpanohitra akory Rinara-Kotomanga question de principe le izy joany zako olona loyal intègre ary fidèle fa za kosa ny rehefa sena makasisiny dia makasisiny zay tsika zany tsy ho mpanohitra ny Andriamato Andry Rajoelina novinanoviana aloha anefa koa tsy ho mpandray baiko
tahaka ny teo aloha tamin'izany mbola notendrena taloha no anjara andraikitra fa amiko rehefa manao asa dia manana ny fahalalahako hoy ny fiteny frantsay zay hoe j'aurai mon mot à dire amin'izay fotoana izay fa tsy hoe eny tompoko sy hoy président ka raha lanjalanjainao zao hoe firisanjato no anohananao azy zatra tsy hoe anohanany ianao moa zany hoe loyal ianao ohatrany firisanjato ny zavatra ataon'ny fitondrana ny mety aminao firisanjato ny tsy mety azadinoana fa tamin'ny taona 2024 dia za no isan'ny tatana tao anatin'ny campagne nampandraisan'ny filohan'ny rajoely ary tamin'ireny nametrahana ny velorano 320 raha ireo zavatra rehetra sy ny vinavina napetraka tamin'ireny fotoana ireny tsara be daholo ary tokony efa ho raitra be Madagasikara fa noho ny antony maro samihafa zao no misy atsika za tsy teny hoe tsy misy fahadisoan'ny filoha fa misy ihany koa part de responsabilité ny filoham-pirenena ao anatin'ilay izy ao isan'izany ohatrany ny tsy fandraisana fanapa-kevitra entitra amin'ny trangan-javatra misy na ny fijerena fotsiny ivelany fa tsy tena fidirana any anatiny zay zany isan'ny olana anankiray ny olana anankiray ihany koa dia ireo olona mpiara-miasa amin'andreo matao filoha tahaka ny filoham-pirenena rehetra izay mifandimby dia be mpamahandalitra sy mpanome hoditra akondro fahazofanandalitra ve le filoham-pirenena za tsoary dia miteny ianao fa tena ny ainako mihitsy zany hoe rena enao ony nanodikodina volana zao azafady ndre matoa filoha fa inona moa zany le volana odiko dia taiza zany nitatitra voaraiko atika dia voantsoko ianao inona ny tena mitranga dia manazava dia manadiady tsara angamanao andre matoa filoha manadiady fa tena tsy marina zany ka tsy zany any nitatitra voaray aty rina manahirana be ianao manimba ny filoha zay raha zany manimba ny filoha zavatra hafa no ataoko fa tsy resaka fangalarana zany ary tsy nitaizanao amin'izany fangalarana zany zahay firisanjato izy teo tsy voavalinao tsara zany tsy namarana firisanjato satria zao teneniko anao ny fomba fitandrana firenena indraindray hitanareo amin'ny humeur ny filoham-pirenena indraindray izy généreux be indraindray izy farak'izay katita indrindra eto ambonin'ny tany indraindray izy tsotra indraindray izy kizitina ohatran'ny olona rehetra ihany dia indraindray fomba fijerinay mianadahy zao dia tsy mitovy amin'ny za zao ndre mandeha resaka taminy efa niala tsopca tsony moa dia niteny taminazy hoe vagapeo aza fa vo niala kely 3 andro dia nahaty ny vols internationaux monsieur le président manaiky an'izany ve no tsy mety amintsika ne zany fa tsika nosy izy hoe tsy nanaiky an'izany ary tsy niteny an'izany niteneniko dia hoe ajanony ny akmi fa za tsy miteny hoe ajanony ny vols internationaux zay ny resako tamin'ny monsieur le ministre hitanao hoe tsy mitovy nefa ny monsieur le ministre hoy izy singady zay ajanony ny vols internationaux dia tsisy tsony dia tsy isy tsony raha tsy amin'ny 2026 ono mbola tsy fantatrary zany rehetrarehetra zany fa manaiky ianao fa mikodidi le Madagasikara manaiky fa tena mitotongana andreo manalina ary averiko hatrany za dia isan'ny manohitra ny fomba fitantanana amin'izao fotoana izao atao an'io orinasa io satria ahoana moa tsoary tahaka ny hoe zaza naterako ane zany io dia za hoe dia amono anakenda zaza naterako tsy mino an'izany ary zay foana napetraka hoe Air Madagasikara tompoko tratran'io mamiadana tsy maintsy matao chimiothérapie ary miaino anatina chimiothérapie fa zao ny olana amin'izao fotoana izao le fanafody chimiothérapie alefa ny anatiny mihitsy any amin'izao fotoana izao no tapohan'ilay olona io zavatra rano mangatsiaka dia azagaga raha maty io mialatsiny efa mandeha fotoana Rina Rakotomanga anisan'ny voalohany tsy anisan'ny fiteny ianao mihitsy ara ny voalohany hoe irotsaka omerana Antananarivo tsy mbola miovy zay eritreritro zay mahita ny ravalomanana marika olona goavambe tsy miovy zay ary tsy matahotra an'izany tsika efa vonona efa miasa ny ekipa efa miasa daholo any amin'ny tanàna rehetrarehetra any efa mandrafitra ny lisitra zay zao ho hitanareo tsy ho ela ny fandehan'izany fa tsika tsy miemotra ka tsy miemotra tsy matahotra ny ravalomanana tsy matahotra ny filoha teo aloha marika ravalomanana aloha mazava nresaka tamin'ny kotrany ianao hoe alefaso zara ny antso azy hoe andeotsika mianaka ifaninana samy tompony Tananarivo ary za zanaka Tananarivo mialatsiny fa tsy an'ny pomba ny dada rehetrarehetra akory Tananarivo fa atsika ty samy zanaka Tananarivo ka eto tsy fampidera taimby azafady efa vonona ny ekipa efa vonona ny ekipa efa mirosotsy kelikely fa izy io mantsy tsy maintsy atao amin'ny atanatohatra efa nanomboka tany amin'ny taona 14 no nanany eritreritra ny rotsaka ireo association ny tantanako ary mareneko zany no efa mikarakara
ary efa miasa rehetra ny ambany tanàna rehetrarehetra ny any amin'ny tanàna mandresitra lahatra ny olona ary mbola iantsoko an'izay olona rehetra vonina io na tim na TGV na Irmar na MMM na Avi na Iarivo Mandroso na Manda na GFFM na fireneko ka mazoto iara iasa tena iasa fa tsy hoe iazakazaka andeha anao filoham-pirenena na anakirotana ny Tananarivo dia ndao iara iasa fa raha eritreretinareo ka andeha mbola anakirotana ny Tananarivo na anao ady la politika atao sehatry ny ady la politika Tananarivo dia hifankahita amiko ianareo. Tsy nakatsotra any tany amin'ny président efa nampafantatra azy ireo alohan'ny déclaration tamin'ny heritaona dia efa niteny tamin'Andriamatoa Filoha Andranjoelany hoe Andriamatoa Filoha fa fantatrao tamin'ny 2010 te hirotsaka 2019 niteny taminao fa hirotsaka fa ianao niteny tamiko hoe eto akaiko eto ny ilaiko anao satria maro ny asa tsy maintsy fitaitsika dia hoy izy tamin'ny hoe fotoana angamba izao Andriamatoa Filoha amin'ny fifidianana manaraka eo dia hirotsaka ho fidiana be ny tanàna Tananarivo satria efa mba betsaka ny vitako tato anatin'ny fiadian'ny Repoblika sy nanampiako anao. Ato anatin'ny fandarana Solanga aloha mbola tsy azo tsy azo fa hoe tsy vitantsika eto ny resaka inona ny mba vinavina Rakotomanga hitondrana na Tananarivo fa fanontaniako hoe antoko politika ve ny irotsahanao sa tena indépendant mihitsy zany tena indépendant mihitsy ka raha ohatra moa manampy anazy zareo Irmar sy ny TGV sy ny UPAR sy ny fireneko sy ny karazany tsy maninona raisina tanandroa fa tsy miratsaka amin'ny anaran'izy ireo fa mirotsaka amin'ny anaran'ny maha-indépendant iza ny atahoranao zao amin'izay roatra ka hoe ny tim masa ny Irmar raha ohatra ka hifaninana aminao dia aleo zaho eo ampovoan'izy roa dia izay tsy metimety izay olona rehetra tsy mety makany makaty amiko avokoa na ny amin'ny ilany na ny amin'ny ilany izay ilay teneniko hoe elanelam-panahy ny extrême gauche sy ny extrême droite za zany le centriste. Le centriste ianao ia io mantsy ny manahirana io le centriste io aka amin'ny fon'ny olona le tsy inona moa zany le tsy mpiteny le masse silencieuse any zany mikendren'ny Rina any nikendrentsika be tabeny ny olona leo an'le kedraketra politika n'izy mianakireo na tiatsika na tsy tiatsika Tananarivo dia théâtre na gidragidra politika foana ary eto foana ny miainga ny korotana teto amin'ny firenena tsy mahazaka an'izany intsony ny firenena ary hitantsika tamin'ireny hetsika fotsy nataony ny mpanohitra ireny fa tsy lasa lavitra ny hetsika fotsy hitantsika ihany koa tamin'ny fifidianana farany teo fa tsy nahazo voalohany ny Irmar teto Tananarivo fa mitovy zany lanjakerin'ny Irmar sy ny tim mpanohitra tim mitambatra raha io fa tsy hoe tim marery satria mbola nisy firaisankina moa nanaovana izy zareo teto Tananarivo tsy tafavoakany dika zany mila aina vaovao le Tananarivo mila asa tena asa ary za isan'ny olona hitondra ny tena asa tena hoe asa fa tsy resaka hoe andeha anao filoham-pirenena nandeha hiady amin'ny fitondrana Andry Rajoelina tsy hiady amin'ny fitondrana saingy kosa tsy anaiky lembenana amin'izao na zany zany tiako anontaniana anao ny olona zao rehefa miresaka ny ravalomanana marika hoe hirotsaka dia hoe anokatra ny 13 mai hosokafanao ve ny 13 mai anaovana fihetsiketsehana tsy amiko raha sitrapon'ny vahoakana Tananarivo halany be ny tanàna Tananarivo dia hoenjana ny fidirana sy ny fampiasana ny tanàna Tananarivo tanàna iray manontolo mihitsy sarotsarotra amin'ny olona mpitarika saretsy mpitarika posy ny hiditra eto Tananarivo sarotsarotra amin'ny olona tsy manara-dalàna ny iaina eto Tananarivo ho sarotsarotra ho an'ny olona te anakirotana ny hipetraka ato anatin'ny tanàna Tananarivo tsy maintsy averintsika amin'ny laonina mahevikasina ho an'ny Tananarivo aloha tsika fa mahazo maneho hevitra fa hitanao fa ao anatin'ny fandaharana azy dia misy toerana natoka ho ahorina afaka mandeha makany izy ireo fa okizay le gidragidra ho an'ny Tananarivo anangana kianjan'ny demokrasia tsy kianjan'ny demokrasia ihany koa fa lapa ahafahan'ny rehetra miresaka mitatasiaka manohitra ny fitondrana manohitra ny be ny tanàna raha ilay zany fa okizay le ny kianja fa potika ny tanàna rava le izy za zany tsy manaiky tsony hoe rava ny tanàna ianao rehefa mandeha any ivelany tsiriritra ny olona fa rehefa eto amintsika menatra sy kivikivy ihany dia anakiraiky io fitantanana ny tanàna Tananarivo momba ny resaka le hoe SMGT ireo le société natsangana anao ny asan'ny commune manao na ny hevitra momba an'ireo amiko ilaina ny société municipale satria tsy manana vocation anao profit
napidi-bola ho anazy manokana amin'ny alalana asa ny commune. Zay zany tsy manana vocation an'izany ary voalaza ao anatin'ny lalàna mazava tsara mihitsy ny fidiram-bola loharano fidiram-bola natokana ho an'ny commune. Taxe, redevance, donation ary PPP 3P public privé partenaireship. Dikan'izany tsy maintsy amin'ny alalan'ireo société municipale ireo zany afahantsika mampidi-bola ho an'ny tanàn'Antananarivo. Tanàn'Antananarivo anie kely vola sady kely vola no tsisy mpandohetra. Dikan'izany sady mila mitady vola tsika, mila mandohetra, mila manatsara ny tanàna, fa niaky fotsiny ny apetrako ny hoe tsy maintsy anao ny élargissement ny assiette fiscale koa fa kosa ny ampiena ny tahak'etra ny vidiny ny ampiena ny fidangany etra zany alohan'ny tsirairay tsy maintsy révisena à la baisse fa satria be loatra ka manjary tsy mazoto mandoa ny olona saingy tsy maintsy mandoa daholo ny tsirairay. Folo sekondra amarana ny Rinarakotomanga ndraisantsika. Amarana anazy misaotra anareo nanasa manentana ny rehetra ny mbola iara iasitsika tena iasa ho an'ny tanàna ary ametraka amerikasina sy ametraka an'izany atao hoe ville capitale zany homendrika ho an'ny arivo. Misaotra anao Ramatoa Rinarakotomanga, misaotra ny mpanaraka ny vaovao 24/7 sy ny Solanga mametraka ny mandrapitafa tomboko vavy sy tomboko lahy.